mazava izay fanazavana nentin-dramatoa laingo rakoto izay fa isan'ny naneho heviny mahakasika ny teteham-pifidianana sy ny fampitsoran-keloka na ny amnistia maraina io tao amin'ny espace Mongote Andriafanambojanahary ny parlementaire ho anivon'ny MDM na ny mentana ho an'ny demokrasia. Manoloana ny adevitra mandeha momba ny teteham-pifidianana dia naneho ny heviny io maraina io ireo parlementaire mpikambana ao amin'ny antoko MDM na ny mentana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Tamin'izany nanambarany fa amin'ny mahatoky manara-dalàna sy mpanosy ny tondrozotra ny MDM dia manaja tanteraka ny fandaharam-potoana napetraky ny senita izy ireo. Efa voalaza fa mahaleo teny ity komity karakara ny fifidianana ity ka mila metrahana ny fitokisana. Noho izany dia manaiky ny fanapa-kevitry ny senita amin'ny hanemorana ny fifidianana izy ireo ary mitazona ny fandaharam-potoana amin'ny andehanan'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika mialohan'ny solombavam-bahoaka. Ankoatr'izay dia nasiany Andriamatoa Amable André filoha lefitry ny MDM sady filohan'ny vondrona parlementaire MDM resaka ihany koa ny momba ny amnistia. Nambarany fa tokony arahana trano lalàn'ny voasoratra ao amin'ny tondrozotra. Misy mantsy hoy izy ny antokon'olona miezaka manakorotana saim-bahoaka amin'ny tokony fonan'ireo olona izay voakasika izany no neloka vitany teto amin'ny firenena. Tsy misy anefa ny lalàna milaza an'izany. Ambonin'izay dia nolazainy ihany koa fa na ny filoha teo Olomarika Ravalomanana aza dia efa nanambara tamin'ny Maputo fa fanenjehana politika ihany ireny natao tamin'ny mpitondra tamin'ny taona 2010 ireny. Ny amnistia moa dia efa misy lalàna velona na ny tondrozotra zany milaza an'izany na ny lalàna izay efa lanin'ny parlementa rototra mikasika ny amnistia hoe olona ohatrany ahoana ny mahazo amnistia eloko ohatrany ahoana ny tsy mahazo ny amnistia ka aoka mba ny lalàna ny arahana fa tsy hoe amorona ka hoe mila fifonana na hoe mila voatsary atony ary satria zany zavatra zany tsy ao anatin'ny lalàna. Eo ihany koa moa ny filoham-pirenena teo aloha Marika Ravalomanana tany Maputo izy tompony efa niteny azy fa hoe nanenjera olona tamin'ny taona 2010 izy dia resaka politika daholo zany. Tsy manam-pahavala ankoatra ny fahantrana ka misokatra amin'ireo anklafy rehetra ny MDM raha nambaran'ireto parlementaire ireto teo am-pamaranana ny fanazavany.